Faly miarabantsika tsirairay avy a mbola manaraka an'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Zay miomana iona amin'Andriamanitra ao zany a dia fotoana iray a izarana ny teny ato amin'ny Baiboly atsika tsirairay avy, tsy fizarana afatra avy amin'olombelona na fitoriana olombelona na fanambarana olombelona, tsy fanambarana antoko-pivavahana na fikambanana, tsy famorina olona, tsy hevitra niazona vola aman-karena, fa fanambarana famarinana amintsika tsirairay avy mba ahafahantsika manana fiainana mandrakizay amin'ny fiaonantsika amin'i Jesosy, ary tonga antsika tafomana tsara ary ho tafiakatra rehefa ho avy eny amin'ny ranoloanitra Jesosy mpamonjy, izay nanome toky fa mbola hiverina indray ary ho avy haka ny fiangonana. Ndao raisitsika ny ao amin'ny Agay toko voalohany. Tamin'ny talolo kely teo tsika dia andresakitsika ny amin'ny hoe fibebahana ny zava-dehibe, satria ny fitoriana amin'izao fotoana eto Madagasikara dia prospérité ny betsaka, zany hoe fananana vola aman-karena, fahombiazana, fanjakan'ny tany, ny haren'ny tany, izay filazantsara tsy avy amin'ny Jesosy velively fa avy amin'ny démonia, satria mampirisika ny olona hifikitra amin'ny tany, hifikitra amin'ny zavatry ny tany ary hitady ny azy ihany, nefa Jesosy miteny hoe aza mianany amin'ny ampitso, fa ampoan'ny andro ny ratsy miseho aminy, fa ny aminareo androany dia ampoanareo zany. Dia zany ny zavatra tena voizina, ny mpitory ny filazantsara, zay milaza ho mpaminany, zay milaza ho bisopy, zay milaza ho lehilahin'Andriamanitra, zay milaza ho mpitondra ny afatr'Andriamanitra, dia tsy mitoriny amin'ny olona ny amin'ny fibebahana, tsy mitoriny amin'ny olona ny amin'ny resaka famelan-keloka, tsy mitoriny amin'ny olona ny amin'ny hoe fahazonan'ny fiainana mandrakizay, tsy mitoriny amin'ny olona ny hoe hiverina aneo Jesosy, fa mila mibebaka ianareo, fa manafosafo ny olona, manampitambo ny olona. Ohatran'le voasoratra tany amin'ny Jeremia le tamin'le fitoriana nolazaiko teo aloha hoe mpaminany zay manadala anareo, zay tsy nirahako i Jehovah, satria ianareo zay ao anatin'ny fahotana dia lazainy hoe isy fiadanana, ianareo zay mandeha miditry ny fonareo dia lazany hoe tsisy lozanjo anareo. Dia tena tsy ankasitrahan'ny tompo zany satria tsy nirahan'ny tompo, ary marobe ny sakan'izany eo amintsika hoe olona ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny famparafesana, ao anatin'ny tokantrano imaso, ao anatin'ny tsy fandehanana famarinana amin'ny resaka ara-panjakana, ao anatin'ny fanokodikodinam-bola, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny fahotana maro isan-karazany, ao anatin'ny fanompo-tsampy, nefa sady mivavaka ihany, dia tsy toritsika ny fahamarinana, tsy ambaratsika ny olona fa ratsy zany ary mila elana, fa ao anatin'izany ny olona dia mbola ampaherezitsika, mbola lazaitsika fa hiadana, mbola lazaitsika fa tsisy lozanjo, hanika lasa miazakazaka makany amin'ny fahaverezana ny olona, satria any amin'le lalana migodana ny hitondrantsika azy, zay hoe afaka manao ny zavatra rehetrarehetra ary milamina sy miadana, fa tsy entintsika ao amin'le vavahady ety dia Jesosy Kristy zany, ary tsy avelantsika miditra amin'le lalana ety zay mitondra fiainana, fa avelantsika andehany amin'ny lalan-diso, satria nahoana ny akamaroany dia mitady vola no dedaviny raha nao fivavahana, azona vola aman-karena. Ny akamaroany dia mitady ny any am-paosin'ny olona, ny akamaroany. Ny akamaroany dia mitady voninahitra sy ny laza. Ny akamaroany dia nitory ny tenany no ataony sy ny ampideran'ny tenany sy izay fananany. Ny akamaroany dia hitory ny momba azy ny zavatra ataony ary ampiseho fihetsiketsehany aty ivelany, fa tsy taona ny olona many amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha hiverina anie Jesosy dia mampalahelo fa vitsy no tafiakatra, satria nahoana zavatra ny tany notoritsika aminy. Zavatra lazaiko amintsika rehefa nitory ny filazantsara Jesosy ary namahana ny olona tsy omby 5,000 mofo 5 sy azan-drano na voky olona tsy omby 5,000, samy nahita ny voninahitra Jesosy ireo, samy mahita ny herin'i Jesosy ireo, samy nahita ny lazan'i Jesosy ireo, fa tsisy nanaiky an'i Jesosy ireo fa voky mofo sy ny azan-drano fotsiny. 5,000 no novokisana, fa teo amin'ny azo fijaliana olona 2 na 3 sisa taraiky teo niaraka tamin'i Jesosy, ary tamin'ny andro Pentekosta tao amin'ny efitra ambony 206 fa nakaiza daholo ny ambiny tamin'le 5,000. Izany hoe tsy mahamaika ny resaka ara-materialy, tsy resaka mofo 5 sy ny azan-drano 2 zay tsy mitondra fiainana mandrakizay, fa ny mamaika dia ny fibebahana, ny fialana fahotana marina ary ny fatokiana Jesosy ary fandehanana fahamasinana sy amin'ny tahotra an'Andriamanitra, zay heverina fa ohatrany hoe mandeha ho azy sy efa fantatry ny olona, kanefa tsy fantatry ny olona zany ary tsy mandeha ho azy zany, fa mila zaraina, mila toriana, mila ambara amin'ny olona tsirairay avy mba ho fantany hoe tsy eto tany nge ny fiainany, tsy eto tany nge ny fanjakany, tsy eto tany nge ny maharitra, fa le fiverenan'i Jesosy ny mila homanina, ka zay olona masina, zay olona niala tamin'ny fahotana, zay olona nibebaka marina no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy zay olona mahazo fitahiana sy fahombiazana sy nahazo ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 lasa 5,000 zay fitaka ary zay tena hoe fatory amin'ny tany
Satana mpanompon'Andriamanitra maro, mpaminany maro, lehilahin'Andriamanitra maro, zay antsoina hoe bisopy, zay manana ositra maro, zay tsy mitory ny azo fijalian Jesosy Kristy, zay tsy mitory ny fibebahana, zay tsy mitory ny fahamasinana, zay tsy mitory ny rahan Jesosy manasa sy manamarina sy manadio, fa mitory resaka voninahitry ny tany, rehefa mitory dia resaka fahombiazana sy fiainana milamina eto tany. Kanefa Jesosy dia tsy nanana trano isitriana ary tsy nanana zay toerana ametrahana ny lohany, fa nandeha izy dia nandeha tsy nanorona teto tany. Ary zay ny filazantsara, tsy manorona zavatra eto tany ary tsy mampanatena ny eto tany, fa tena hoe mampanatena ny amin'ny fahamasinana ary ilay lanitra vaovao sy tany vaovao sy ilay Jerosalema vaovao. Izany no mila toriana. Ary tsika tsirairay avy ihany koa, tsika tsirairay avy dia mila mibebaka marina, fa tsy zavatra mahafalifaly sofina sy manaitaitra nefa ny fahotana sy elansika, fa tena hoe mila mibebaka marina tsika. Agay ho ihany tiana horaisintsika teo a, fanamasina mitarika antsika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra, dia mbola toizantsika ny amin'izay hoe fibebahana marina zay sy fandehanana araka ny tenin'Andriamanitra. Agay dia manambara ny amin'ny hoe rava ny tempoly, rava ny tranon'Andriamanitra, nefa dia alohan'ny olona mbola manao ny tranony tsirairay avy ihany. Ary noho izay fanaovany tranony tsirairay avy zay dia tsisy zavatra nilamina ny fiainany, tsisy zavatra nety teo amin'ny fiainany, satria lavitra ny Jehovah izy, lavitra ny tranon'Andriamanitra izy, ary nalahelo ny tompo, nalahelo ny ray, satria ny tranony zay fitoerana tsy ndrarahin'ny olona, fa ny olona samy nanao ny azy avy ihany. Ary teo indrindra no nitsangana ny mpaminany Agay, zay nanambara tamin'ny Zerobabela sy Josoa ny amin'ny hoe mila amboarina ny tranon'i Jehovah. Zavatra tiako zaraina amintsika dia zao, ty resaka Agay ty a, raisin'ny olona amin'izao fotoana zay manao trano fivavahana, ho andin-tsoratra masina hoe ataovy ny tranoko dia ankasitrahako zany. Dia betsaka no manao fanitarana amin'ny resaka trano fivavahana, betsaka manao fanitarana ary manangom-bola maro isan-karazany any aman'olona, anao trano, anao fanitarana. Mila mijery amin'ny masom-panahy ary mila mijery amin'ny zava-panahy, fa tamin'ny andron'ny Agay no nanao trano, tamin'ny andron'ny Agay no nanao rafitra, tamin'ny andron'ny Agay no nanao ny trano fonenana, satria tamin'izany fotoana dia mbola tao amin'ny tempolo no nitoerana ny ray. Fa raha mijery tsika amin'izao fotoana, raha mamaky tsika amin'izao fotoana, dia tsy ao amin'ny trano natao tanana intsony ny itoeran'ny tompo, ka tsy diso ary tsy ara-baiboly le fandraisana ny teny hoe ataovy ny tranoko dia manangom-bola sy manao fihetsiketsehana maro sy fitadiavana maro isan-karazany, zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ankamaroany amin'ilay hetsika azona vola mba hanaovana tranon'Andriamanitra. Tsy tranon'Andriamanitra velively iny, tsy tranon'Andriamanitra iny, ary tsy ny afatra apetak'Andriamanitra, fa be da be ny mpanompon'Andriamanitra. Diso lalana, ka resaka fanorenana sy fandrafetana no andaniany andro amin'ny fitoriana, no andaniany andro amin'ny fangalana vola aman'olona, no andaniany zavatra maro isan-karazany zay tsy zany intsony. Mbo azavaiko amintsika hoe nahoana moa tsy zany intsony amin'izao fotoana. Fa ty bokin'ny Agay ty tantara tamin'izany fotoana izy ty, ary tena hoe tamin'ny andron'ny Darios mpanjaka zay nampisan'ny Zorobabela teo sy Josoa. Tamin'izany fotoana dia arabaky teny mihitsy hoe rava ny tempoly, rava ny tranon'Andriamanitra, nefa ny olona tsisy nandrarà, fa nalaony mbola samy nanao ny tranony avy ihany. Ary tamin'izay fotoana izay no natonga n'ilay tavan'Andriamanitra tsy niseho, ary natonga fahantrana sy fahoriana teo amin'ny vahoaka, satria tsy nirarà ny tranon'Andriamanitra izy. Ary naniraka Andriamanitra niatso any Agay niteny tamin'ny Josoa sy Zerobabela mba hiteny amin'ny vahoaka hoe amboary ny tranon'i Jehovah. Fa zay ny tokony atao mba azonareo sitraka ary azonareo fiadanana ary mba hilaminanareo. Zany arabaky teny tamin'ny andron'ny Agay, fa tsy arabaky teny tsony amin'izao taona 440 izao, tsy fananganana trano, tsy fanaovana trano intsony, fa fibebahana. Raintsika amin'izay le Agay teo ary. Agay a, toko voalohany a, rehefa manana fotoantsika aorianan'izao firesahan'izao a, rehefa any an-trano vakio ny Agay ray manontolo, toko anankiroa fotsiny io, fa toko anankiroa misy heviny ara-panahy goavana be amin'izao taona 440 izao. Izao no voasoratra ato amin'ny Agay toko voalohany 17. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro a, hevero ny lalànareo, miakara ny tendrombohitra ka maka azo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako zany sady ankalazainao, hoy Jehovah. Nanampo be ianareo kazo indro kely montsy, ary no tao aminareo dia nitsofiko. Nahoana? Hoy Jehovah tompony maro, satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy. Ary noho izany dia ny aminareo no nitsaharan'ny lanitra tsy ampilatsaka ando sy nitsaharan'ny tany tsy avokatra.
ary niatso ny fahamainanao ameliny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny vokatry ny tany ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa nisasaran'ny tanàna. Dia mbola miteny ihany izy eto amin'ity teny ity hoe evero ny lalanareo, evero nataonareo satria nareo samy manao ny tranonareo avy fa ny tranon Jehovah tsy ataonareo. Zao tsika maiky tsika hanao asa fanompoana, maiky tsika handovola hoezaka fantarana, fifidianana tafo, fifidianana loka, fifidianana dabilio, fifidianana briky, fanorenana trano hoe ho tranon'Andriamanitra. Aoka zava amintsika tsirairay avy androany tonga dia vatantsika ny resaka fa tsy ho trano arafintsika io ny tranon'Andriamanitra. Fa ino no nisy ny tempoly? Fa ny tempoly zao efa rava tamin'ny taona 70 tsy isy tempoly tsony. Ary tsy tao tsony le efitra masina sy efitra masina indrindra sy ny kianja. Efa rava iny ary tsy isy trony tranon'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'izay ny Jesosy ary teraka ny fiangonana tamin'ny andro ny Pentekostra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia nanomboka teo dia ny fanamasina tao amin'ny tranony isika tsirairay avy. Izany hoe tia nalazaina amintsika dia izao sy anao no tranon'Andriamanitra. Averiko ihany, izao sy anao no tranon'Andriamanitra, izao sy anao no fonenan'Andriamanitra, fa tsy trano mijoalajoala, trano tsara rafitra, trano ngeza be, trano manaitra maso no hoe tranon'Andriamanitra. Ary ino no ilifosatsika, ino no matimatesatsika, ino no andanitsika ezaka, ino no andanitsika vola mankarena, ino no ilatsahany atsemboatsika sy andrerahantsika tena, nefa isika le atao tranon'Andriamanitra misy fahotana, misy tsy fahamarinana, misy lainga, misy fankahalana, misy tsy fitiavana, misy fitiavam-bola, misy fitiavan-karena, misy fijangajangana. Lalan-diso zany fa te hamerina antsika amin'ny lala marina ny tompo hoe ianao nge ny tranon'Andriamanitra, ianao ny tranon'Andriamanitra. Ndao nge raisitsika amin'izay ary hoe ito tamin'izany fotoana hoe ataovy ny tranon'Andriamanitra. Dia amin'ity androany ity hoe tsika varina amin'ny zavatra rehetra rehefa ny tranontsika tsy ataontsika, le fibebahana, le fampitoerana an Jesosy atao anatintsika tsy ataontsika. Ary mampalahelo ny fiangonana fa zany ny zavatra tokony antso an'ny fiangonana, taonany olona ao amin'ny fibebahana, ao amin'ny fiomanana hoe mitoetra atao anatiny Jesosy. Dia ny ankamaroan'ny fiangonana tsy mitory ny olona amin'izany hoe ampitoetra an Jesosy ao anatiny, fa fanorenana, fanitarana, fanaovana zavatra manaitaitra, fa fitaka izany ary tsy ao Jesosy. Jesosy rehefa niteny ny mpianatra hoe jerevo nge ty rafitry ny tempoly Jesosy fa tena tsara be, fa Jesosy tsy niteny tsara tare kosa izany tena tsara be io, iza ny président ao, iza ny lohany ao, iza ny sefiny ao, ahoana ny kapitalinareo. Hozy Jesosy hoe tsy isy avela eo reo fa rodana daholo reo, hatramin'ny vato kely anankiray raha tsy isy ijanony eo. Mila miova ny fotom-pisainantsika fiangonana, tena mila miova, miditra ny fibebahana, miditra ny fibebahana, miala ny fahotana, miala ny faharatsiana, ary tsy matoky olona fa matoky an'ny tompo. Ny fiangonana amin'izao dia miditra any anatin'ny politika. Tsy misy fiangonana miditra anaty politika izany raha ny fiangonanan Jesosy Kristy marina izy. Raha fiangonan'Andriamanitra marina izy, tsy antany andro amin'ny resaka politika, satria ny politika dia laingany ao, alatra ny ao, von'olona ny ao, fitadiavana voninahitra ny ao, fitadiavana sezany ao, fitadiavana fahombiazana eto an-tany ao. Nefa ny fiangonana tsy natsona ao amin'izany. Mety hiteny ianao ahoana ry Daniel, ahoana ry Ezekela, ahoana ry Jerobabela, ahoana ry Joshua. Zany tamin'ny andro tsy mbola natonga Jesosy teto tany zany, ary teo amin'ny fanjakan'i Israely zany. Zany tamin'ny mbola tsy nisiny ny fiangonana zany, fa aza adinontsika fa tsika zao ao amin'ny fotoana vanim-potoana ny fiangonana, ao amin'ny vanim-potoana ny fahasoavantsika. Gaga hoe misy pastera manao politika. Inona ny idiran'ny pastera amin'ny politika? Ny atao hoe pastera dia mpamahana ondry, ny atao hoe pastera dia berger, zany hoe mamahana ny ondry, amoky ny ondry amin'ny teny filazantsara marina mba ho voavonjy izy any amin'ny raolanitra. Kanefa misy pastera dia lany andro amin'ny resaka politika sy adala politika sy antoko. Tsisy idiran'ny pastera amin'izany raha tena pastera marina, fa sao dia pastera santoka, sao dia pastera santoka. Fa ny taon'ny pastera dia amahana ny ondry, ny ataon'ny pastera dia hijery izay ondry marary dia anasitrana azy, ataon'ny pastera dia hijery izay ondry folaka dia anasitrana hitsabo azy, ny ataon'ny pastera dia hijery izay ondry marary dia hitsabo azy, ny ataon'ny pastera dia hijery izay ondry maratra dia hitaona azy, ny ataon'ny pastera dia hijery izay ondry nani dia hisitona azy.
fa tsy andany andro amin'ny resaka politika sy ady seza sy ady fitondrany eto tany zay any devoly. Jesosy dia nilaza mihitsy hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao, ary ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao dia any devoly. Zany hoe raha mpino, raha pastera, raha mitondra ten'Andriamanitra tsy miditra amin'izany resaka politika izany, fa mila mibebaka malaky raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa sao dia mitaona olona maro any amin'ny fahaverezana ka hita zay fitsarana marin'Andriamanitra. Tsy mitaona olona ho amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mitaona olona ho amin'ny fibebahana. Ny akamaroan'ny pastera dia variana mitady vola. Zavatra hitako zao tamin'izaho nijery vaovao dia hoe nanao baolina ny pastera sy ny mopera hitadiavam-bola. Inona ny idiran'ny pastera sy ny mopera hitady vola? Tsy ny asony mpanompon'Andriamanitra dia hitory ny filazantsara hitaona ny olona hibebaka. Ny tompony manome vola ilainao rehefa mitory ny filazantsara ianao. Zao filazantsara toriana amintsika zao dia maimpoana zao, ary tsisy fitadiavam-bola atao ahafahana mitory an'izao sy manambara an'izao, fa ny tompo, ilay tompony vokatra no maniraka dia izy no manome ihany koa amafazana anaovana ny asan'ny tompo. Fa tsisy fihetsiketsehana, tsisy famorimin'olona kana vola, tsisy faneren'olona kana vola, tsisy fakana vola man'olona anaovana an'izao asa zao, fa ilay tompony vokatra, ilay tompony volamena sy ny volafotsy no manome ny vola ahafahana manao an'izao asa zao, ahafahana manao an'izao fitoriana zao. Ka ambara amintsika izany hoe nomena maimaim-poana dia mizara maimaim-poana, fa tsy misy tena diso lalana. Tsy izay mahatonga Jesosy miteny hoe tena be da be mpaminany santoka, tsy tonga any amin'ny fahamarinana any amin'ny tena tokony ho izy intsony. Tiako zarena amintsika izany zavatra zany hoe mila mijery fa raha ny ao amboninao mivariana amin'ny zavatry ny tany, mitarika anao variana amin'ny zavatry ny tany sy ny aren'ny tany sy ny voninahitry ny tany sy ny fanjakan'ny tany, nefa milaza ho mpitondra anao, mila mitsoka tao, miala tao malaky ianao raha tsy hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana, raha tsy hiova izy. Fa hoy ny tompo hoe izy no mpiandry tsara. Mila manatona an Jesosy tsika, mila mandray an Jesosy tsika, mila mibebaka marina tsika, fa tsy hosodoka amin'ny zavatry ny tany sy zavatra eto tany, fa mandalo zao rehetrarehetra zao, fa ny fanjakan'i Jesosy ny mila mazaka atao anatsika. Toizako le teny, ataoko hoe fonoteny kely zay fa tena zavatra goavana mila zaraina amintsika. Le tranon'Andriamanitra dia itsika tamin'ny fotoana lasa tany aloha dia efa nisy andihany anankiroa nozaraintsika teto ny amin'ny hoe fiangonana voalohany, fiangonana faharoa. Ty zany azo lazaina hoe resaka fibebahana sady resaka fiangonana ihany. Ny fiangonana dia tsy natsoina ho amin'ny resaka eto tany, fa natsoina hitsoka ny andromara mba ialan'ny olona amin'ny fahalitoana, ialan'ny olona amin'ny zavatry ny tany, ialan'ny olona amin'ny fahotana mba tonga azy hibebaka marina. Ambarako amintsika eto androany, efa lazaiko telo hoe tsy ho trano arafitra ao ngeza be sy tena mijoalajoala be io ny tranon'Andriamanitra. Satria zao ndao keresika ny asan'ny apôstôly toko fa 17 asan'ny apôstôly toko fa 17 dia zao ny voasoratra ao. Andininy fa 420. Andriamanitra izay manao zao tontolo zao sy ny eo amin'ny rehetra, izy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'olona atao mila zavatra. Averiko, tsy zany no miteny an'izany, fa ty baiboly ty no miteny an'izany. Ary fahamarinana ho anao androany mba hintsana ny kirana masonao, hiala ny voaly aminao, afantaranao fa kay lalana lalehanao rehetrarehetra io sy ny matematesanao tamin'ny resaka trano sy rafitra sy ny fanitara sy ny fanorenana, tsy lalan'i Jesosy velively. Satria hoy ny voasoratra averiko eto hoe Andriamanitra izay nanao zao tontolo zao sy ny eo amin'ny rehetra, izy no tompon'ny lanitra sy ny tany, Jesosy Kristy io, tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana izy. Natao tanana io zavatra resahantsika io fanitarana io trano io, natao tanana io, tsy mitoetra ao ny tompo, tsy mitoetra ao izy, fa ao anatintsika ny tiany toerana. Mbola raisitsika ihany asan'ny apôstôly toko fa 7, asan'ny apôstôly toko fa 7 dia zao indray ny voasoratra ao eo amin'ny andininy fa asan'ny apôstôly toko fa 7 milaza ihany koa hoe tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana Jesosy Kristy. Zao ny voasoratra andininy fa 7:70. Ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany ny fitoeran-tongotra, koa trano manao ahoana no ataonareo aho, hoy Jehova, ary manao ahoana ny toerana fitsaharako. Tsy ny tanako vany nanao zao zavatra rehetra zao. Zany hoe tsy atonina ny tompo io trano io. Mamafintsika andininy fa 7:70 andininy fa 7:70 amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7. Kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona. Zay averina indray. Tao ariana ny ilatsahan'ny fanamasiny ty, ary mpanompon'Andriamanitra feno ny fanamasina no mitory amintsika fiangonana eto hoe
ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona, tsy mitoetra amin'izay natao tanan'olona. Izany hoe tia nalazaina amintsika amin'ity androany ity hoe ny tenanao ny tempolo ny fanamasina, tenanao ny trano fonenan'Andriamanitra. Ndao raisitsika ihany any amin'ny Hebreo, mbola tiako averina amintsika tsara zany fa indraindray diso fiantefa sy diso fiheverana ka ny tenantsika tsy raharahintsika ny zavatra rehetrarehetra tsy zarizary fa hotana mitoetra anatsika fa tsika variana amin'ny zavatra hafa. Nefa tia ny tranon'Andriamanitra ity, variantsika amin'ny zavatra hafa, variantsika amin'ny vola, variantsika fitadiavana, variantsika amin'ny fitahinana sy fahombiazana, variantsika amin'ny zavatra ny tany, fa tsika tsy variana amin'ity trano ity hoe tia nge milonena tompo izy.